Siatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky siasantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky siasantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Manolotro fiarabagna amintsika jiaby agnaty-tokantrano sy amin'ny toerana maro samihafa izay mitandregny tsy tapaka ny radio Faniry amin'izao fotoana izao. Miara misaotra n'Andriamanitra antsika amin'ireo fahasoavana maro nomenantsika nandritra ny vanim-potoana izay nankalazantsika ny nahaterahan'ny Tompo. Amin'ity alahady ankalazana ny batemin'ny Tompo ity dia omeny eglizy loha hevitra antsika dia ny hoe i Jesoa natao batemy tandindo ny batemintsika. Manampy antsika andinika izany ny tonikira fidirana manao hoe noho ny vita batemy ny Tompo dia nisokatra ny lanitra ary ny fanahin'Andriamanitra nidina teo amboniny tahaka ny voromailala. Dia injao ny feon'ny ray nilaza hoe zanako malalako ity ilay sitrako tokoa. Ndeha ho raisintsika i Kristy tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ireo vaky teny masina omeny eglizantsika amin'ity fankalazana ny batemin'ny Tompo ity sy ny fampianarana ray aman-drenitsika dia Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Caramarson koa asaina mpitiavana atsika jiaby agnaraka sy andray zegny ampinoana hatramin'ny farany. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra, vaky teny masina voalohany, boky izay ampaminany. Ampionony ny vahoakako hoy Andriamanitrareo. Mitenena amin'ny fony Jerusalema ary ataovy antsoavy aminy fa tapitry ny fanompoany, vaonitra ny elony, voarainy tamin'ny tanan'ny Tompo ny indroa eny valin'ny fahotany. Injany misy feo miantso hoe misava lalina any anefitra ho an'ny Tompo, manorena arabe anantany lava volo ho an'Andriamanitsika. Oka ny loasa rehetra asandratra, ny tendrombohitra amkavoana rehetra ahetry, ny avo anjaritany lemaka ary ny vato mideza ho lembalemba. Dia iseho ny voninahitry ny Tompo ka ho hitan'ny nofo rehetra tsy ankanavoka fa ny vavan'ny Tompo no efa niteny.
injay misy feo manao hoe miantsoa dia nisy namaly hoe ahoana no antso ataoko ahitra ihany ny nofo rehetra ary tahaka ny voanjavitra inan-tsaha ny atsaran-tarehy mena ny ahitra malazo ny voniny rehefa serana ny fofony hain'ny tompo eny ahitra ihany ny olombelona mena ny ahitra malazo ny voniny fa ny tenin'Andriamanitra haharitra mandrakizay miakara eny an-tendrombohitra avo ianao izay mitondra ny teny soa ho an'ny Siona manandrata feo mafy ianao izay mitondra ny teny soa ho an'ny Jerosalema manandrata feo fa aza matahotra lazao amin'ny tanànan'ny Joda hoe indro ny Andriamanitra reo indro fa tonga ny tompo Andriamanitra amin'ny heriny ny sandriny mampiasa ny fifehezana indro fa miaraka aminy ny valisoa avy aminy ary mitamby omeny eo anoloany toy ny mpiandrondry miandry ny andianondriny izy andray ny zanak'ondry amin'ny sandriny hitondra ny reo eo antrotroany ary androaka moramora ny mampinono izany ary ny teniny tompo isaorana ny Andriamanitra vaky teny masina faharoa taratasy ny masina Paoly apôstôly ho an'ny Tito. Ry havako malala, efa niseho ny fahasoavan'Andriamanitra loharanom-pamonjena ho an'ny olona rehetra mampianatra atsika hamelan'ny toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra sy ny filany zao tontolo izao fa ho velona amin'ity fiainana ity manana ny toetran'olona mahalala oniny marina tia vavaka miandry ny fahasoavana atenaintsika sy ny voninahitr'Andriamanitra lehibe sy
mpamonjy atsika dia Jesosy Kristy izay nanolo tena ho atsika mba hanavitra atsika ho afaka amin'ny ota rehetra sy hanadiovany ho an'ny tenany ny vahoaka izay ho azy tokoa sady fatrapitia ny asa soa rehetra. Saingy noho ny niseho ny famondrapo amam-pitiavan'Andriamanitra mpamonjy atsika olombelona dia tsy noho ny asan'ny fahamarinana nataotsika fa noho ny famondrapony. Izy no namonjy atsika tamin'ny fanasana naterahantsika indray sy ny fanaovaozan'ny fanahy masina izay nampidin'ny be dia be tamitsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy atsika mba ho hamarin'ny fahasoavana isika ka ho tonga mpandova amam-panantenana ny fiainana mandrakizay. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Tsika mianakavy aniny Tompo, o tanteraka tokoa ny izany evanjely masy nosoratany masinday Lioka, voalelahitra ny ho anao ry Tompo. Tamin'ny zany andro zany raha mbola niandry ny olona sy samy nisaina tao ampony fa ijoany angano Kristy dia niteny Joany ka nanao tamin'izy rehetra hoe izaho manao batimy anareo amin'ny rano fa avy ilay mahery noho izaho ary tsy mendrika ma ny fehikapony akory aho. Izy no anao batimy anareo amin'ny fanahy masina sy ny afo. Tamin'ilay natao batimy iny ny vahoaka rehetra dia natao batimy koa i Jesosy, ka raha mbola nivavaka izy dia nisokatra ny lanitra ary nidina teo ambony ny fanahy masina naka endry batana toy ny voromailala dia nisy feo re avy any an-danitra nanao hoe ianao no zanako malalako, ianao no akasitrahiko indrindra. Izaliari ny teniny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Kristianina havana izao lahady fankalazana ny batemin'ny Tompo zao no amaranantsika ny fankalazana ny Noely. Ny fankalazana no
fatapitra fa araky ny averimberitsika matetika ny fankalazana ao antsika dia sady fahatserovana no fiainana ka noho izany ny fotoatokevitra tamin'ny Noely dia ny hoe Andriamanitra eo anivosika sy Andriamanitra lavitra no Andriamanitsika dia hoentsika ao amin'ny fiainana fa indrindra amin'izao taona jobily izao izay ahatonga asika tokoa ao mpivahiny ny fanantenana mamafy fitiavana, mamafy fiadanana, mamafy hafaliana, mamafy fihavanana. Ilay fihavanana sady kristianina no malagasy ka ampiombona antsika ary manasitrana an'izao tontolo izao, ary izay ihany koa no mampiditra antsika ihany koa lalindalina koa amin'izao sinoda izao, sinoda fa fito izay amin'ny fijanonana fahatelo izay mifanaraka tsara amin'izao tao jobily izao manohy ny kongresy eukaristika nasionaly niombonana dia ny hoe fianakaviana eglizy kely mifampisimbona mifanasoa mikasaka ny soiombonana satria paraitampo isika ziaby ka izay indrindra ry kristianina havana mankahery ary mampirisika sika iroso lalindalina koa fa indrindra moa araka izay voalaza zay mamarana ny vanim-potoanany Noely sika ka miditra lalindalina koa amin'ny mandavataona ka ny fotoanany mandavataona dia fotoana fandaliana-ponoana ka izay indrindra no averimberisika hoe matoa izao zava-mitranga izao no miseho dia satria sy ny foazysika ny finoansika foazy ny finoansika izao indrindra zany ny andro sara ny andro pasoavana amoazasika ny finoansika ka raha no alaliantsika ary nandritra n'izay Noely izay ny Andriamanitra sy lavitra ho isika fa eo anivosika eo dia amin'izao mandavataona zao ary dia alaliantsika bebe koa Andriamanitra miaradia amintsika miaradalana amintsika ka manosika atsika ary maniraka atsika anorina lanitra vaovao sy tany vaovao araky ny vavaka ataosika amin'izao taona jobily izao ka anana fiainam-baovao ao amin'Andriamanitra isika araky ny voalazasika ihany koa ry kristianina havana Noely miavaka tokoa ity Noely ity ary efa naverisika teo zay dia ity taona ity ihany koa ny taona andalinantsika ny taona jobily fa ny mahavariana dia ity taona ity ihany koa dia feno 700 ny fikepinona na rafitra tany nisy zany hoe mba hotorolalana zay moako ny fikepinona afasika manavao mandrakarivo isan'andro san'andro mba hanana repera isika ka izay lay dogma mba anaraka asika ka narafitra tany konsily tany nisy ny mikasika any maha sady Andriamanitra n'olombelona any Kristy ka tonga zanak'Andriamanitra izy ary izay ihany koa no narafitra bebe koa tany amin'ny credo ny Constantinople ary dia zay moa mahatonga ny hoe Nicée Constantinople ka tamin'ny taona 381 fa tany Nicée dia tamin'ny 325 ka izay no mahatonga milaza hoe feno 1700 ans zay finoana zay ka araky ny averimberitsika ny finoana sy miova ary misy ny fomba isehoana hoe isika finoana inona zay le dogma lazaisika io dia misy koa ny finoana iainana zay sy miandry akory ny dogma tonga dia ny iainana ary zay moa loha hoe sady Andriamanitra ny olombelona izy soa zay nasongadiny ireo konsily ireo tahaka an'izany koa ny finoana ary amin'ny endry ny fahatelo dia ankalazaina matetika ny ankalazaina mety ateoriana nefa mety lasa loha ohatra fosiny zao i Masiny Marina nampakarina vatana sy fanahiny an-danitra dia efa nankalazaina na dia sy voasoritra araky ny teny finoana azy sara mafaritina zany amin'izao sika miroso amin'ny fandaliana-pinoana ary amin'izao taona jobily izao ary indrindra araky nylazaisika teo atserovana anio konsile Nicée sy Constantinople zay namaritra ny teny finoana ireo mbola misy fotoana iverenasika amin'izay fa ny sara hozoritana ry kristianina havana dia fahasoavana zany ity taon'ity ho asika ka raha mahay manararoatra asika io raha teo no ataosika ka aoka
araky ny voalazasika teo orarotsika tokoa ho eglizy miaradia miaradalana amin'ny mamakivaky ny fiainana tokoa ny asika amin'ity taona ty natomboka asika tamin'ny any amin'ny fianakaviana kely izay fandalinana rehetrarehetra zay ka oka mbola hosarosika fa any amin'ny fianakaviana eglizy kely isika no miaradia amin'izao taona zobily izao satria araky nefa naverimberisika tamin'ny fankalazana ny fianakaviana masina ny fianakaviana mako ny loharano sy fototra io ny tanikesa lehibe ary io no fototra lehibe ary ny fianakaviana raha teo koa no mikolokolo sy miaro ny tontolo mpiainasika ny tontolo iainana sy ny tontolo iainana eglizy kely miaradia miara-mivavaka sy mandalo-pinoana miombona mandray atanana amin'ny alalan'ny fifanazana sy ny fahafoizana ary fanompona ka mivelona ny fihavanana sady kristianina no malagasy ka mifanasoa sy mifampisimbana ho isika teo mikasaka ny sohombona satria tena piraitapo fianakaviana eglizy kely miombona ka mankalaza an'Andriamanitra izany no vavaka tolosikary no amin'izao vanim-potoana ireo sosika lalindalina koa izao na amin'ny sinoda zany na amin'ny taon'izao bily ka ingane ho nouveau départ ho asika tokoa izao fankalazana ny batemin'ny tompo amin'izao alahady izao ka ampitodika asika bebe koa amin'izay batemisika zay ka ivelomansika ny mahampivahina asika na dia eo aza ny fotoana sarotra na dia eo aza ny setra ry kristianina havana nandray mitoetra asika olombelona tokoa i Jesoa ary zay no ampisehivisika tamin'ny konsily Nicée sy Constantinople teo olombelona tokoa izy fa mazava ho azy sy nanota izy ary nanaiko fahotana kosa nefa mba anala asika amin'ny fahotana ny pape ny fahotansika izy mba anafaka asika amin'izay rehetra mamatipatotra asika ary zay no nampisehivina amin'izao taon'izao bily izao ary zao alahady ankalazasika ny batemin'ny tompo izao dia mampisongadina an'izany satria ny batemy dia fantatsasika fa ilay fandalovana amin'ny fahotana ka mampiditra asika amin'ny tena fiaina sy hoe natao batemy i Jesoa fa anehoana an'izay hoe nanaiky nisy ho tongolombelona izy na dia sy nanota aza fa nanaiky ibaby ny fahotansika rehetra toraka izany koa no alalinitsika ary amin'izao sinoda izao ka tonga asika olom-baovao ka rehefa olom-baovao sika dia mandalo amin'ilay paka ho isika ary zay ny batemy ary zay ny mbola nampisahivina tamin'ny fotoana nandalova asika ny varavarana masina ka mampiditra asika amin'ny fiainam-baovao amin'ny fiainana mahazanaka Andriamanitra ary zay no irisika amin'izao sinoda fahafito fijanonana fahatelo izao ka tonga asika tokoa ho eove mivelona ny batemy eo anivon'ny mpiarabelona ka tonga asika ho Kristy mpiarabelona eo amin'olona i Jesoa amin'Andriamanitra azy araky ny averina nasongadisika teo dia sy manam-pahotana nefa no izy nanaiky olombelona ary tsy mba sarisaryn'olombelona dia nanaiky nataony Joany batemy Joany ilay mpanao batemy fa araky ny fantatra asika ny batemin'ny Joany dia batemy fivavahana taloha nanaovan'ny batemy an'i Jesoa ny batemin'i Jesoa dia batemy mitondra amin'ny fahateram-baovao sara ihany koa nefa ny manipoka fa sy batemy fibebana zany no nataony tamin'i Jesoa fa famantarana mila famantarana isika olombelona ary dia manambara ny maha olombelona an' Jesoa zay fantatra sika sy mila fibebana i Jesoa fa nitsoboka tao anaty rano izy mba hitondra atsika amin'izay tena batemy izay ary zany raha teo no ambaran'ny Joany mikasika an'i Jesoa amin'ny evanjely ho indrindra izy izao no manao batemy anareo amin'ny rano fa ho avy ilay mahery noho izao ary sy mendrika amahany fehikapany akory aho izy no anao batemy anareo amin'ny alalan'ny fanahy masina sy ny hafa ny batemin'i Jesoa dia manambara an'ilay paka fandalovana sy fibebana na fiverenana amin'ny tompo zany fa paka fandalovana miala amin'ny fiainana sy zarizary ao anatin'ny fahotana ambaran'ny fanandevozan'i Ezipta ka miseho mibaribary amin'ny fahafatesana ka io paka io mitondra amin'ny fiainam-baovao ka diovin'ilay rano izay manadio sy manome aina ary avozin'ilay hafa ampanavao manavao ansika zany ny batemy ry kristianina hava izany no ambaran'ny batemin'i Jesoa izay no ankalaza isika androany izay no mahatonga asika mankalaza ny batemin'i Jesoa satria mbola ao anatin'ny fankalazana ny Noely isika fisehoan'i Jesoa ihany koa zany raha atao amin'ny teny hoe epifania ny batemy ankalaza isika androany
androandro ary ny batemy no mamarana ny fankalazana ny vanim-potoana ny noely isika ka mampiditra sika mandavataona izany hoe ivelomasika n'izay batemitsika zay ihany koa ka fotoana andaliana finoana ho isika ary izay indrindra no amprosina sika satria tena mifanozo amin'ny zavatra laliantsika amin'izao sinoda izao ka hatonga sika ho eglizy olo velomin'ny batemy ho isika miombona mandray an-tanana ka zary iraka tabernakla velona mifanasoa mifampisimana ary dia izay tokoa ny kasaina amin'izao andro enasika zay matroka izao ary matetika sika ny maverina matroka izy ho an'ny olona fa isika mpivahiny ny fanantenana ka manana repère ary dia repère desiza fa i Kristy ary dia ny batemitsika no ananasika an'izay satria noho ny batemy dia tonga zanak'Andriamanitra isika ka eo anivosika Jesoa miara-dalana sika ary dia isika koa no Kristy mpiarabelona amin'ny olona amin'izao fotoana izao ary dia izay no mahatonga ny eglizy ary mankalaza n'izao batemy izao mba hapiditra sika lalindalina koa amin'izay fiainana mahazanak'Andriamanitra izay ka amoaza sika ny finoasika mba batemy velona ny batemysika amin'izay ka ahatonga sika araky ny averiverisika matetika hoe je suis fier d'être catholique ka ahatonga sika tokoa ivelona n'izay maha kristianina katolika izay zany hoe izao vanim-potoana izao zany no andaliana sika ny finoasika ny misteri ny fanavotana sika ka hitondratsika amin'ny baka ka mandalo amin'ny karemysika ka hidirasika bebe koa amin'izay misteri ny famonjenasika izay i Jesosy Kristy manolotra ny ainy ka mahatonga sika mandalo amin'ny fiainana ao anatin'ny fahotana ka miditra amin'ny fiainam-baovao ary izay no ankalazay sika amin'ny baka ka amin'izao vanim-potoana mandavataona izao no andaliana sika an'izay bebe koa ka ho vonona isika rehefa mankalaza ny baka fa indrindra moa amin'izao taon'izao dily izao ka hahatonga sika ho mpivahiny ny fanantenana raha ny olona ho isika no very fanantenana very fanambola velona isika manana ny Kristy ka ho feny ny fanahy masina isika ka araka ny voalazan'ny evanjely hoe ary nidina teo ambony ny fanahy masina naka endry batana toy ny voromalala dia nisy feo re avy any an-danitra hoe ianao ny zanako malalako ianao no ankasitrahako indrindra ka izay ihany koa no miandry isika rehefa mivelona ny batemysika rehefa vita batemysika dia miditra amin'izay fiainana mahazanak'Andriamanitra zay ka resin'Andriamanitra tahaka nandresany Jesoa ianao ny zanako malalako ianao no ankasitrahako indrindra sambatra isika ry kristianina havana mahafantatra an'izay rehetra izay ka ahatonga sika ivelona n'izany bebe kokoa ka iainasika ny maha katolika sika ka ahatonga sika sy consommateur isony ho isika sy mpanjifa isony sika fa lasa tena acteur feny tena tompony ka amin'izay ho tena mivelona n'izay finoana izay ka itory ny vaovao mafaly amin'ny fiainasika manontolo andray an-tanana isika ka azo tafandraina araky ny vavaka ataosika olon-dehibe amin'ny finoana sy mpitandamba isony fa mpiansetra ka rehefa mandray an-tanana isika dia mankalaza n'izay finoasika izay ary izay ny fankalazana feno satria sy fahatsirovana sony fa njary fiainana eo amin'ny ataosika ary izay ny atao hoe liturgie ary izay ny irisika isaky ny manatanteraka ny fankalazana rehetra isika zany hoe manatanteraka ny liturgie satria manao ny asan'Andriamanitra isika amin'izay ka miaraka amintsika manao ny asa sika na ny asa sika andavanandro eo dia zary liturgie amin'izay dia izay indrindra ry kristianina hapana midikany hoe fandraisana an-tanana sy mikongona ho ansika samy rery sika fa iraina eo anivon'ny mpiarabelona ka zary mpivahiny ny fanantenana eo anivosika Andriamanitra ka mampiditra sika ao amin'ny fiainany ka zary tabernakla velona isika mamafy fiadanana afaliana ary fihavanana ampisehivina zany rehetra izany ry kristianina havana amin'izao fankalazana ny batemy zao mba ivelomasika bebe koa an'izao taon'izao bily izao ary ivelomansika ny sinoda fafito fijanonana fahatelo ka ahatonga sika tokoa
koa o kristianina ry kristianina havana ampiseiviny masinday paoly amin'ny vaky teny faharoa izany rehetra zany ho indrindra izy i kristina namonjy asika tamin'ny fanasana nahaterahantsika koa ny diovin'andriamanitra isika mba hiombona anjara amin'ny kristy tanteraka ilay faminaniana izay mpaminany amin'ny vaky teny voalohany reny isika teo indro ny tompo fa tonga amin'ny heriny izy izany no mahatonga antsika afaka manambara amin'ny manodidina antsika ny evanjelin'i Jesosy sy hoe fanjakazakana ny hotondrasika an'izany na firerehana na famoretana na fampandrehan-tany fa kosa fizoroana ho vavolombelona manambara sady mizara ny hafaliany ny evanjely ka izay no nataony Masiny Maria rehefa nandeha tany amin'ny Elizabeta izy ary izay ihany koa nataontsika ka mahatonga antsika ho tabernakla velona isika izany no Kristy mpiarabelona amin'olona amin'izao andro ianantsika zao ry kristianina hava ka amin'ny alalan'ny fiainantsika no anambarantsika izany rehetra izany no maha-kristianina sika ka ho feno fiadanana raha manambara ny famindrapon'Andriamanitra amin'ireo mpiarabelona amintsika ho indrindra izay empaminany mikary eny an-tendrombohitra havo ianao izay mitondra ny teny soa ho an'i Ziona manandrata feo mafy ianao izay mitondra ny teny soa ho an'i Jerosalema manandrata feo fa aza matahotra izany hoe aoka isika ho faly amin'ny finoasika tsy haintsika irerehanana hipoerapoera izany sanatria fa hoentisika anambarasika ny finoasika ny fanantenantsika ary manambara fa zanak'Andriamanitra isika ka mizara ny fitiavany amin'ireo mpiarabelona amintsika na dia amin'izao andro sarotra maro ny kivy maro ny very fanambola velona isika aza mavozoary ry kristianina havana ambarao amin'ny fiainanao ny finoana na dia eo aza ny fanenjena ny fahoriana ambarao fa olona voavozy ianao ka velomy ary foazo izay finoana izay mba hahatonga anao ho famantarana eo amin'ny mpiarabelona aminao ry Jesosy tompo tonga eto anivinay tokoa ianao ka amin'izao andro fankalazana ny nanaovana batemy ianao zao no mitodika aminao zahay aoka izahay nandray ny batemy EOV ka mba ho tonga eo EOV tokoa hoe ray aina aminao nandray ny famonjeny izay ka ingane izahay ho mpitory famonjeny eo amin'ny mpiarabelona aminay miatrika izao sedra mafy fahoriana mafy ateraka ity fahavalo sy tamaso ity mila fanavozana ny fiainanay ka ingane sy ho batemy mpibebana fosiny no nyraisinay fa ilay batemy natonga anay ho zanak'Andriamanitra ampio zay rehetra izahay rehetra iaina sy anambara ny asy ny finoanay miatrika izao synody izao indrindra izahay ka maniry ianao depart vaovao fiaingana vaovao fotoana ifampitrahofana sy fampiaonana ka ingany ny fanainao anilo anay ka ahitanay ny marina ivelomanay eo amin'ny fiainanay andavanandro ry Kristy zokinay io ianao ny malala ny fahotanay mihetry teny ianao ka naneky ny arany lahatra amin'ny mpanota na dia sy mpanota aza raha nandray ny bateminao nanay koa ho fahotana ianao mba nafaka anay amin'ny fahotana izahay koa noho ny batemy resinay dia tonga zanak'Andriamanitra ka ampio ary zahay hahay eny ny teninao mandrakariva ka mba ho zanaky ny ray marina tokoa ho génération mpanorona tokoa izahay ho eglizy olona velona mpanorona eglizy tramin'Andriamanitra andalina ny finoanay izahay iaina ny finoanay izahay andray an-tanana ny finoanay izahay ankalaza ny finoanay izahay ka iraho izara izany finoana zany eo amin'ny mpiarabelona aminay ka zary ho mpivahiny ny fanantenana engany ifampisimana ifanasoa ho mpampiavana izay ka zary ho mpivahiny ny fanantenana tokoa Masiny Maria reniny Jesosy miara-dalana aminay ianao mba hahatonga anay olon-dehibe amin'ny finoana ka zary tabernakla velona tahaka anao Masinday Josefo mivavao anay mba hanana rispo sy fahafozana ka vonona nompo mandrakariva anorina ny fianakaviam-ben'Andriamanitra frately tuti olo-raika isika sy aby aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous.
miaraka amintsika isika fanifasoavan'andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika isanandrovaky sy asantsika miaraka aminy fa olo raika tokoatran'isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapan'izay olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence monseigneur Benjamin Marc Ramarzon eto amin'ny radio fania Sir